Ankafaliana tanteraka no androsoana indray ho tokantranontsika rehetra tompoko lasy tompoko vavy amin'ity alarobia izay fotoana fanarahanao ny fandarana sahila zao eto amin'ny fahitalavitra MBS ity mazava loatra fa arahanao ihany koa amin'ny onjam-peo 5 teboka efatra no arahanao amin'ny tambazotra ihany koa ka dia manasa sy manentana anao tsy saraka aminay hatramin'ny farany ato anatin'ity fandarana ity toy ny mahazatra antsika ihany koa dia irako manolotra amin'ny namana mpanolotsain'ny tanàna Clémence Rariny ny fandarana. Miarabanao Clémence. Miarabanao namana Lilira Farala dia arabaina torak'izany ihany koa isika rehetrarehetra manaraka sy tapaka ny fandarana sahila zao eto amin'ny MBS adindray io no irahantsika eto anatin'ity fandarana ity manahoana sy manahoana indray namana Lili no endriky ny fandarantsika ary androany. Andray vahiny sika rehefa avy eo Clémence Rariny ka ny vahiny sika androany dia tsy izy akory fa iada fantatsika tsara fa mpandrindra nasionalin'ny FLN na ilay antsoina hoe Front de Libération Nationale hitondra amintsika ny fahitany ny raharaham-pirenena rehetra amin'ny ankapobeny izy fa mialohan'izay sika dia andeo anaraka ity fanadihadiana iray ity izay mitatotra mikasika ny ako ny fiakaran'ny raharaha volamena 7 kilao teo anatrehan'ny fitsarana aorian'izay dia miverinetsika ary mandray ny vahiny avy hatrany. Ny sekretera jeneraly ny aviation civile de Madagascar no nanome alalana ny fiaramanidina nitondra an'ireo tela tratra niaraka tamin'ny volamena tao Afrika Atsimo ny raika amin'ny 30 desambra 2024 ho nitony papan'olo lalàna ambony eo anivon'ny Pâques androany. Nomelohan'ny fitsarana ndohonitra 10 tapitrisa ariary araka izany ity sekretera jeneraly ny ACM ity raha ny noafahan'ny Pâques kosa ny tareha jeneraly ny ACM Matovo Ramaholomaso. Ity farany izay efa nampidirina ponjavojomaika tena an-tanimora nandritra ny volana ny volana janoary hatramin'ny fiandohan'ny volana martsa 2024 ary nanaovana fanaraha-maso ara-pitsarana nanomboka ny volana martsa 2024 hatramin'ny 12 desambra 2024 lasa teo. Isidina io moa zany dia araka ny fantatra fa dia tsy ara-dalàna isidina io. Tsy ara-dalàna isidina io satria tamin'izany fotoana zany dia mbola nisy tao anaty confinement antsika teto Madagasikara. Dia mbola tsy afaka sidina mivoaka ny ivelany indrindra tao amin'ny siraram-piaramanidina toliara dia tsy afaka misidina amin'ny ivelany fa kosa raha hoe misy sidina maika ohatra hoe vacation sanitaire na hoe sidina maika dia tokony mahazo lalana avy any amin'ny présidence vao misy sidina tao ka tamin'iny fotoana iny dia tsisy lalana azo fa tonga dia nisy ny secrétaire général ny ACM no name lalana ny sidina iny dia izay no natonga azy anisan'ireo voapanga izy moa dia nisy amboasazy ny tale général ny ACM moa dia izy tamin'ny fotoana io dia tamin'ny fandarana dia fantatra fa tao anatin'ny congé izy dia izy nafahan'ny fitsarana dirivehivavy. Nomelohan'ny fitsarana higadra 3 taona an-tranomaizina ihany koa ireo mpanamory mirahalahy nitondra ny fiaramanidina nandroso sy miverina tao Afrika Atsimo. Nomelohan'ny Pâques higadra 10 taona an-tranomaizina miampy lamando 20 miliara ariary kosa ireo tela tratra niaraka tamin'ny volamena tao Afrika Atsimo izay notsaraina na dia tsy nanatrika io fitsarana io noho ny mbola fitazomana azy ireo any amin'ny fonjany Afrika Atsimo. Efa nivoaka ny didy fampisamborana ireo tela izay mbola tazoman'ny Afrika Atsimo ireo ho ny Pâques. Fitsarana moa zany na dia tsy natrehandrareo ary dia azo natao foana satria fantatra momba azy ireo dia izay natonga ny fitsarana hoe nanasazindrareo fa misy didy fampisamborana navoaka ho an'izareo ireny dia didy fampisamborana io dia alefa ny Afrika Atsimo ho tanterahana zany ny didy fampisamborana io. Ny fanjakana malagasy moa dia efa misy fangatahana extradition fampidinandrareo aty tanindrazana dia atirzareo no manatanteraka ny saziny. Toy izay koa ilay volamena efa misy fangatahana ny Afrika Atsimo fangatahana raha patrimoine volamena io wakati amintsika aty Madagasikara dia mbola miandritsika zany ny vokatra izay fangatahana extradition sy raha patrimoine izy ireo izay. Voaporofo mantsy fa avy eto Madagasikara no niangana ireo volamena ireo hoy ny tony papan'olo lalàna ambony eo anivon'ny Pâques. Misy betraka manontany hoe manahoana ny volamena ve atsika malagasy dia tamin'ny fandarana tao amin'ny fitsarana dia voamarina fa avy amin'ny tao anatin'ny valizy bagage avy amin'ireo voapanga ireo volamena ireo avy amin'ny sidina avy aty Madagasikara ireo volamena ireo ary malagasy nitondra azy ireo izay mbola tratra tao amin'ny aéroport tao Afrika Atsimo dia voamarina zany fa avy aty amintsika malagasy ny volamena ary izany volamena zany dia natao confiscation au profit ny État malagasy. Toy izay koa le
fiaramanidina izay mitondra azy dia natao confiscation no hita malagasy. Tsevina moa fa miisa 220 ireo nialtrika ny fitsarana teny amin'ny fitsarana misahana ny kolikoly na ny pak ny 4 hatramin'ny 9 desambra lasa teo mikasika ity raharaha volamena telo amin'ny fitopolo faingo 5 kilao ity. 9 tamin'ireo niakatra teny amin'ny pak 67 hektara ireo moa no noafahan'ny fitsarana raha nosaziny fitsarana kosa ny 7 ambiny. Mirabanao Iada tonga soindreto anatin'ny fandarana Sailaso amin'ity alina ity. Ya de faly tokoa naman'ny antsonareo tamin'ny fanasana izay nataonareo ary disorana lehibe anareo zany ary dia miaraba anareo miaraba ny mpiara-miasa rehetra eto amin'ny MBS mikarakara ny fandarana Sailaso ary dia manaraka ny mpanaraka rehetrarehetra ny fandarana Sailaso. Raha volamena no resahantsika teo tao anatin'ny fanadihadiana izay notsingaina moa tao amin'ny fahitalavitra ny reality TV teo iny iny aloha zany ny akon'ny fitsarana mikasika ny raharaha volamena telo amin'ny 70 kilao Iada misy ny fanasaziana saingy tsy ireo trondro lehibe no azony arato fa ireo trondro kely izay milaza aza ny sasany fa hoe dia mpanatateraka baiko fotsiny ihany izy ireo ahoana ny fahitanao an'iny fitsarana ny raharaha iny. Ny rahantsika mahita tokoa fa dia ireo teneninao hoe trondro majinika no vomafy am'le izy ka le trondro vavety tsy azo satria le mpanarato mihitsy zany no matahotra trondro vavety de zay ny tsy andanany araka ny teny Jesosy nke Jesosy miteny hoe mandrosoa amin'ny lalina kokoa fa le mpanaratotsika tsy nirosy tamin'ny lalina kokoa fa eny tsisisiny eny ihany izy dia zay de tsy magaga la trondro kely sady faharoa ny zavatra ohatran'ireny raha jerevantsika mivantana endre mandeha de natao fotsiny ihany zany isina hoe nisy fitsarana ilay raharaha de nisy ny meloka zay de rehefa aveo manko ny zany tsy afaka tsaraina fanoroana tsony ilay raharaha zany raha tsy hoe tena misy antony lehibe hafa. Izay zany aloha zany le izy noho izany zany zay afaka rehetrarehetra tamin'iny raharaha iny zany zao de fa afaka misofola tsara mihitsy ny aloha zany zao fa zay tsy afaka zany zao no mbola mitady hevitra hoe mbola ampiakatra sy ohatran'izany mba hafana zany miala am'le izy fa lay volamena itsika tsy nisy hoe nanahoana ny fanadihadiana nahatongavany lay volamena ho teo ampelantanan'ireo olon'ireo ho afaka hoentiny zay zany tsy nisy fa ny zavatra nisy de hoe zareo no mitondra azy tsy ara-dalàna nitondrany azy tratra teny am'le izy de zay ihany ny tsarana azy fa ny fomba nisiny lay volamena teo ampelantanany hoe aniza le izy ahoana tsisy hitatsika zany zany ny olana amin'ny faharoa manarakaraka an'izany lay sidina tsy ara-dalàna tsy ny fitsarana n'lay sidina tsy ara-dalàna no nijerena zany hoe iny ahoana no mampisidina tsy ara-dalàna zany satria fantatsika tsara fa iny nge mety hoe le resaka volamena fa ny ankoatran'izay hitatsika ny fiverenany amin'reto hoe basy bala be deabe miparitaka eto amin'ny nosy sy ny drogue zay miparitaka eto amin'ny nosy donc zany mazava be zany fa di tena malalaka be zany lay abakabaka Madagasikara am'ireny fotoana iny satria raha tsy tratra zany ny volamena iny tsy fantatra mihitsy hoe misy an'izany raharam-bolamena zany ihany hoe misy an'izany sidina afaka misidina zany nefa tsy mahazo an'lay fahafahana misidina avy amin'ny filohan'ny repoblika misy zany zavatra le izy zany politiquement nitaratry le izy eo amin'ny fiarahamonina mihitsy ny olana tsy gaga atsika raha ohatra hoe nanomboka tao anatin'izay fotoana zay zany jereo any nisy le reportage le hoe drogue iny tamin'ny télé de jereo any zany hoe ao anatin'ilay fotoana rehetrarehetra voalaza reo no nanomboka nibetsaka ilay drogue dura le resahantsika io mitrindrona sy vovony hoanina io zany hoe nanomboka eo zany goragora be zany ny abakabaka Madagasikara zany tokony hojerevantsika tsara zany hoe manahirana le izy tokoa de lasa tsy anina fa za zany miverina foana amin'ny teniny Ramatoa Rina Rakotomanga tamin'iny raharaha iny kely loatra le izy ary efa nanazava tamin'ny Andriamatoa Gasikara izy kely loatra le izy fa namafisiny hoe andao le 10 taonina ny resahana zany hoe zay zany de efa iarahantsika mahita fa misy 10 taonina mandehandeha tany tsaraina koa maromaro moa zany raha izay resaka hoe raha volamena izay raha mitao anatin'ity fitondranyity manokana Iada nisy ireo nalefa niondrana Tatsikomoro nisy ireo tratra tany anaty birao-mpanjakana izay lazaina nolazaina fa niova via inona aminao no mahatonga ireo raha sasany verimomoka ankehitriny fa tsy misy mandehatra amin'izao na de atao hoe ny fanadihadiana fotsiny ihany aza le firafitry ny fitsarana eto amintsika mihitsy nge ny manahirany ny fahifampitsarana zany aza diny fa ny filohan'ny repoblika anisan'ny manana toerana ngezabe
amin'ny fitsarana na de any anatin'ny exécutif ary izy de raha-faderintsika le lalam-pandroenana fa le firafitry le fitsarana rehetrarehetra mihitsy zany hoe atsangatsika zany ohatra ny hoe Bianco na ny Samifine sy ny ana rehetrarehetra fa le fomba fiasa le fomba fiodina le procédure arahana zany sady manahirana be no ohatra ny miantona eny tenatenany eny ianao zao mahita ny ohatra hoe manao fanambarana ny commissaire au compte nefany ny zavatra lazainy tsy manana pouvoir répressif mihitsy izy tsy afaka manasazy izy zany fa milaza fotsiny hoe zao tsy mety zao tsy mety le zomena an'le fitsarana mihitsy zany no hitako hoe misy maivana be ny akamarony fa raha fa ohatra hoe raha any amin'ny resaka ohatra hoe mpangalatra gisa mafy be ny lalàna ampiarina amin'ireny zavatra reny fa rehefa mandeha any amin'ny resaka ana tsika nge jereo tsara fa raha mijery fotsiny tsika amin'ny resaka momba filohan'ny repoblika hoe raha misy autorisateur nge de fanokanana ny saza miantra aminy maivana be le sazy zany ny tipotenenina zany le ohatra hoe ny député am-perinasa manao ny tsy mety sy ny anina rehetrarehetra de raha tsatram-body eo de zao fa le sazy zany maivana eo zany le tena olana eto amin'ny firenena amin'ny fampiarana amin'ny fitsarana zany lasa tsy matokony fitsarana ntsony ny vahoaka am'ireny satria maninona rehefa le olona tena manao eloka tena mafy be ary mahavony vahoaka maivana ny saziny maivana ny sanction azony ary matetika arany de lasa ohatra hoe tsy maty manota mihitsy le olona de zay lasa kivo ny ravoravo tanana le vahoaka fa raha hoe zavatra vokatry ny fahantrana ny mahavoaterana le olona manao an'ilay izy de tende mafy be ny saziny de lasa le olona zany lasa zany manahirana atsika am'le fahifampitsarana eto amintsika nisy malinge vao niteny le nanao fianianany hoe Andriamatofolo oka ny ekipanao tsy tsabatsabaka te amin'ny raha-pitsarana zany nge normal be zany hoe miteny an'izany izy satria zavatra efa iainany efa matahotra izy satria efa hitany zany fa iainana hatram'izay ka izy tonga am'le toerana mbola tsy tonga teo am'le toerana izy de efa hitany hoe zany le fiainana iainany eto misy trinitsiny ka raha andeha amin'ny famarinana tokony tsy hisy tsony zany tena manahirana tokoa nge raha ny mieritreritra an'ireny zavatra miseho rehetrarehetra ny hoe any amin'ny fitsarana tsy olona mpivarokena rangano mamoaka olona any amponja fa tena mpiasan'ny fitsarana ary tsy matavavoaka ny mpiasan'ny fitsarana raha tsy mpitsara de zay zavatra zay zany anisan'ny tena hoe manana de manina izy manao anazy de fitenenina zany hoe misy tena vokatry ny trindro loatra no mahatonga n'ilay tsy fanarahan-dalàna ohatra an'ireny ka tokony tsy hisy itsony zay zany mahangatahany zany raha miresaka an'izay resaka fitsaran'izay ihany sika ny resaka volamena amin'ny taonina koa teo iada namoaka ny cour des comptes fa aman-taonina reo volamena naondrana nefa tsy nanaovana déclaration ara-dalàna ireo zany a de nitarika fahaverezam-bola maherin'ny 2.7 miliara ho an'ny kitapom-bola mpanjakana tsy misy marina zay tsisy eo tokoa moa hoe inona avokoa reo nitarika io tranga niteraka fa tiantoka meo papany io raha ny fahitanao azy ata tena ny ekonomia malagasy mihitsy nge no tsy mandeha araka ny tokony ho izy zay zany raha ny marina io tsy volamena ihany manko ny zany no ahafahantsika mampiditra vola eto toerana fa anisany fisamboram-bola io fisambobola ianao ka tsy mandeha am'izay tokony alia le vola de efa faty antoka lehibe ho an'ny firenena zay ny volamena vo tsy elatsika nisy nahita safira ngezabe mihitsy ny teo reny vatosoa reny ny reny fifanarahana am'ireny fitrandrahana ngezabe reny ny fampiasantsika vola vahiny ananatsika amin'ny fanafarana entana ohatra ny fanafarana ny petrolina sy ny karazany reny rehefa tsy mandeha araka ny tokony izy reny teraka faty antoka be ho atsika daholo akoatrany hoe fanaovana n'ilay vidin'entana lafo loatra ao anatin'ny prix exorbitant ao anatin'ny fitantanam-bola mpanjakana zany anisany io any manahirana kely fotsiny amintsika hoe ny cour de compte na ny mpitsara momba ny fitantanam-bola io tokony manana fahefana ihany izy io hanasazy na ampiato olona iray amin'ny asany eo ampanaovana ny tsy manao interpellation fa tsy manao ana fotsiny zany hitako tena tsy ampy be am'le constitution antsika tsy ampy be am'le firafitry ny raha-pitsarana eto amintsika satria zareo raha mba manana an'izany mba anisany mba afaka izy nge na miteny tsy rara iny olona amin'io miteny fotsiny satria izy raha manana kely an'izay fahefana zay de afaka izy zany ohatra hoe reny any am'be ny tanàna reny afaka atorony zay efa ataony fa afaka tena hoe manana fahefana zany hoe manoro an'le olona de le olona zany tena manaraka an'le izy satria
lay olona nahatorony sy ampianarina nylay tokony fitantanam-bola ampanjakana azy de tsy mahatsindra n'lay olona zay satria izy tsy manana an'le fahefana afaka anasa azy fa lay olona ohatrany hoe ny be ny tanàna na ny olona eo amboniny zay manao an'lay fahadalàna afaka manala azy amin'ny asany de alohany manaraka an'iny tsy fetezana iny de normalna be zany raha misy tsy fetezana be deabe hitan'le mpitsara momban'ny le cour de compte rehefa avy eo satria zay le antony maivana loatra le fahefandry zareo ao anatin'le analyse izy nge tsy vo io zao ny lazany tsy fetezan'reo efa efembetsaka tamin'ny heritaona isaky manao bilan izy de ohatrany foana fa tsy izy nge tena hitanao mihitsiny hoe tsy misy fietraikany mihitsy amin'ny mpitondra zany hoe mampatahotra azy na mampihemitra azy na mba akany hoe mampitandrina azy fa ohatra mijereny zareo de mitsikitsiky fotsiny daholo izy rehetrarehetra mijery eo miteny eo le ana de ohatra mitsikitsiky ohatrany hoe te hiteny ary hoe ina koa ary ty ataon'le ty fa tsy zany le izy na zany ary ve le resaka hoe misy volamena mataonina mivoaka tsy midika hoe misy tsy fanaraha-maso misy firaisana tsy kombakomba ihany koa hoe ao anatin'izany za kosa aloha le cour de compte zany za mino hoe matoa izy mamoaka an'ireny hoe misy tsy misy tena fahaverezany be deabe ohatran'ireny nataon'ny fanjakana aloha le teneniny fa kely mihoatra amy tokony izy satria oa za na me ohatra ty hoe folo taona neny Rina Rakotomanga no teneniny ty efatra taona ohatran'izay de ataoko hoe kely fa misy ezaka ngeza be zany ataony apla anana le fahamarinina ary faritra ray ohatran'ny faritry-boina fotsiny manko nanaovany an'le fanadihadiana fa ny tena marina zany raha ny tena izy de hoe reny endrika reny zany de endrikany hoe manaka reny Madagasikara ary misy volamena be deabe miparitaka eto na ry volamena fotsiny resantsika de zay nge mahatonga anako ny teny hoe lay fitsarana teo aloha nge tsy nijery hoe avaiza le volamena de ahoana ny natonga an'le izy vo afaka ho tafangorona 73 kilo de ahoana zay zany le izy lay volamena resantsika io ny volamena raha tena hoe miresaka amin'ny mpitrandraka volamena amitsika de me fotsiny izy raha lazainao an'izany hoe 50 taona isa-taona isam-bolana no mivoaka eto de mimery zala hoe tsy hoe de nefany rehefa midiny eny fotony eny ray anao mijery an'le mpitrandraka volamena le tena mitrandraka makan'le izy tena mafiady be tena mafiady be mihitsy de misy an'le mpanelanelany am'izay hoe manakarena am'le izy ka zao tsy le olona eny sotro zany no afaka andeha anondrana volamena zany tena miteny mihitsy fa tsy maintsy ary tsy hoe olona hoe manam-bola ianao de andeha anondrana volamena de lasa fotsiny misy tsokombakomba tsy maintsy misy tsokombakomba ho an'ny mpitondra olona manana fahefana tsy maintsy olona manana fahefana miaraka amin'ny olona manam-bola no afaka manondrana volamena zany ary ny volamena nge rehefa aondrana nge fantatra le fantatra zany resahako le amidy any amin'ny marché normal any velany zany de reny moa le anaovan'ny banque mondiale na ny anna rapport ny varitra an'izao Madagasikara tarianany tany Dubai ohatra zany fa tsy le misy koa le amidy any elakelan-trano reny zany tsy koditsika fa le izy tokony hoe raha jerena tokony hoe ampanakarena an'le firenena fa tsy olo-tsotra koa ngeny tsy afaka amerina anao an'izany raha patrimoine de devise zany le izy efa atsokosokony voany eto filazantsika azy mety hoe tsy araka ny tokony izy le devise nay rehefa ve tsy miveriny eto vo mai fa ty antoka ngeza be ho an'ny firenena zany le izy ary io tsy za tena miteny aloha nazava ny fanjakana hoe olona tsy manana fahefana no afaka mamoaka volamena eto tena gaga raha misy an'izany ia miresaka an'izay ihany tsika ny volamena zany hatreto aloha de mivoaka tsy misy fanaraha-maso iada very vola ny fanjakana nanomboka 15 Desembre nefa de niparitaka tany amin'ny tambajotra ihany koa ny vaovao fa hoe ritra ny kitapom-bolan'ny fanjakana ny elo ny vaovao fa de tsy ho voalohany ka raha manimpiasa mpanjakana amin'ity volana Desembre ty nandeha koa ny feo fa nametra-pialana ny governoran'ny Banque Foiben'ny Madagasikara zay voalaza moa zany fa hoe hatreto aloha de hoe noho ny antony ara-pahasalamana no voalaza nesorina tamin'ny toerany koa ny tompony andraikitr'iray teo anivon'ny ministera ny fitantanam-bola zany rehetrarehetra zany inona ny sary mety ho hitaram-pitso iada raha tarafina amin'ireo tranga rehetrarehetra zay misesisesy tao ao zay voalohany aloha somary tsokely le tena hoe foka tsisy fanaraha-maso le volamena io ary ny tena randrareo maso akaiky eo ahitsy tsy misy very zany volamena zany tsisy very zany volamena matombo voaketo de misy tompony ary tena za miteny aminao fa anakandria maso mihitsy na ny fanafenana azy na ny fitondranana azy na ny fivarotana azy ary
amy grama ny fivarotana an'io amy grama midikan'izay na de si ara-mikonty amin'io no zany aza miteny aloha tsy faramafa aranomaso io ary izy tsy possible ho azy zany hoe olona tsotra kely ria andavamamba isotry ria tomadinika eny moa zany ny ainana taloha de fa voatolona foana fa tsy possible zany raha hoe olona veny no andehanao an'le izy olona tsy manana fahefana ve de afaka anao iananina anondrana volamena tsy possible zany fa io tena olona tena anatina fitondrana za tena miteny an'izany ary tsy possible hoe tsy fantatrana olona anatina fitondrana olona afaka mampiasa avion anankiray ivoaka tsokosoko zany nke tsy ariary zany dikan'izay ary ny vola avoaka am'izany nke tsy hoe alainy etsy am'gapy etsy misisintalana etsy vola avoaka amy banky ny ampiasaina am'izany vola be na ny vola ividianana an'izany volamena zany na fanana nangona azy amy taonina sy amy kilao sy ohatran'izany vola be zany zany tena dikan'izany zany le firenena rehetrarehetra mihitsy ny tsy miodina araka ny tokony izy satria na ny fanaraha-maso ny fitangorona ny vola de efa tsy araky ny fanjakana zany satria misy vola mitangorona afaka atao zay vo afaka ividianana an'ireny volamena sy an'ireny ireny volamena ireny tsy hoe etsenosy no angadina de tonga de entina any ivato fa avany amy faritra be deabe any dikan'izany miala any amy faritra any izy tokony isy ristorina naloha tany tokony isy an'izao tany sy ny anna rehetrarehetra be deabe zany le fanaraha-maso tsy misy eto amy fireneny zay zany no mahatonga an'izany treny ilazaiko an'le tsy misy fanaraha-maso tena nefa le refa maka io tena radra la maso akaiky tena za tena miteny an'izany fa tena zavatra tena anantsika de zao e le volamena zany refa tratrany de amy malagasy nefa le malagasy ary tsy vidakanako zany fa le izy zany tena manahirana fotsiny atsika de hoe arena tokony fananatsika mianakavy le izy de le mahafananatsika mianakavy azy tokony hitondra farafa keliny mba zavatra ataotsika hoe tombontso kely na de kely ary ho an'ny firenena ho an'ny vahoaka rehetrarehetra le izy mba niapahany zany tokony ho an'ny vahoaka de tokony azon'ny vahoaka ho an'le mitrandraka azony azy ho an'ny mpitondra azony azy fa ho an'ny vahoaka tsy azony amy vahoaka de zay fotsiny hoe mampalahelo am'le izy fa le zany tokony ho jerevana foana kosany hoe tokony de nefany eo anatin'izay da volamena zany tokony mampidi-bola be raha ny tatitra io cour des comptes io hoe tena vola amina miliara ny very de etsy an-daniny niaraka amin'ny fanontanina amina lilira farala teo ny kitapom-bola mpanjakana nalaza be teo hoe ritra de inona zany ny tranga raha ohatra hoe zay tokoa ny zavatra misy satria raha ny tokony ho izy mantsy ny karaha mampiasa mpanjakana hoe 25 Desambra rehefa farany taona ohatran'izao no mivoaka de nefa ny tam'ity sambany tam'ity taon'ity ohatra ny menimenina daholo mampiasa mpanjakana na ny amin'ny onjam-peo na ny amin'ny tambajotra tserasera hoe tena tsisy vola ve fanjakana fa tara ny karama sy ny sisa inona mety ho fiatraikan'izay rapitso zany raha ohatra mito zao fitantanana ve no resahana sa ny fandaminana nyo resaka araboly io amin'ny akapobeany za ndray samy teny aminareo fa tsy zany fipetrany io tsisy fanjakana tsy manam-boly zany tsisy fanjakana tsy hoe tsisy vola zany tsy za zany ny teny an'izany hoe vidany compte sy ny anina tsy mety fa io fananina voleny io satria fataro tsara fa anatin'izao akoatran'ireo fimenemen'olo rehefa be deabe teo de ao anatin'le fety zany tsika zao tena mila vola mafy le olona de eo zany hoe misy hoe fahasairanana de tonga de misy mesi tampoka ampotra rehefa avy eo de avoaka ny karamanareo anana so ihany fa nisy azy fa raha tsisy azy tika de tsy ninakanina raha tsisy azy tika de tsy nandray karama sy ohatran'izany zany misy vola ao ary fomba be deabe raha ataotsika hoe hatram'izay aloha tsy fahita hatram'izay aloha zany hoe tsisy vola zany rehefa farany taona fa au contraire an'izany ary misy de hoe mandany budget mandany budget ny ministera fa zao moa zany raha lazainareo ohatrany hoe tsisy za tsy de mino ohatran'izany faharoa manarakaraka an'izany hoe le gouverneur no niala aloha hoe noho ny tsy fahasalamany tsy fantako hoe ny vatany ve ny tsy salama sa ny volany tsy salama tsy haiko ana hoe ny volany tsy salama na izy mihitsy ny tsy salama fa raha tsy salama izy de mirary fahasalamana tanteraka ho azy ary mety marina ny azy raha ohatra ka ny asa ataonao fivelomanao indray ny mety hitondra tsy fahasalamana ao anao satria farany mety haningitry ny lehibe de anao marina apetraka fa za mino hoe anatin'ny fahendrena ny alany misy taratra amin'ny fikorotananao matao misy directeur hafa asorona amin'ny toerana fa ny vola mihitsy eo ny volamena hoy izy ianao tena lisa efa tsy te hiresaka lisa fa te resaka le volamena nge de zao eto Madagasikara
volamena io fantatry ny rehetrarehetra fa io ny fotony arena rehetrarehetrarehetra eto zany io zany afaka apetraka am'ilay atao hoe apetraka atao am'le hoe ordre de garantie ny mahatonga atsika tsy mahatafapetraka mihitsy ny an'ilay hoe comptoir de l'or de mazava ho azy fa ny mpanambola tsy anaiky mihitsy mipetrahan'izany satria mifoavy mipetraka ny comptoir de l'or io a very finanana izy ny rahamaso tsy afaka anao an'le zavatra tiana ataona izy de ahoana ary ny anapiny anao hoe atao atsakana ny comptoir de l'or ary tsy izy ihany tsy gasy reny nge ny mikarakara ny volamena eto amitsika fa misy koa ny vahiny mamay manararoatra e de tsy napetraka zany le comptoir de l'or fa faharoa manarakaraka an'izany ny économiste eto amitsika arangaty tanisa leçon tany am-pianarana fotsiny zay no ataony eo ny zavatra ny anarany tamin'izy nianatra zay ny tany sainy isaky ny manazava de anatin'io anina io zao ohatran'izany hoe tamin'ny deuxième guerre mondiale ny tantara moa zany tamin'izay deuxième guerre mondiale andraisina monnaie de référence ny volamena natao monnaie de natao garantie zany le volamena de dollara ny volana ampiasainy fa matoa ny olona mbola mitana ny volamena ho antoko ny vola na de miteny azy ianao hoe ny frantsay manana volamena betsaka indrindra nefa tsy de tena hita ilainy io mety io aleo aloha manao faratsy ny volamena ary no ataotsika ordre de garantie za zany tena miteny am'leo économiste reo e raha tsy ny volamena ndraisitsika ataotsika ordre de garantie inona ary zany no ataotsika tsika tsy mahay mametraka ny valeur na zavatra eto amitsika fatary tsara fa ny frantsay sary nataon'ny Picasso ariny rehefa nomeny valeur hoe zao milliard ny vidin'io $2 na zao milliard d'euros de zay ny vidiny nefa ny sary nataon'ny Picasso iny raha tonga tia tanina Madagasikara malintsy atao mamana fipahana fa hainy olona mametraka azy hoe ty zavatra tia zao ny vidiny reto arsiva reto zao ny vidiny ty sarivongany tia zao ny vidiny sarivongana zay tsy hitanao na tsy possible hoe za hividy azy anefany meny an'izay fa ny volamena nizaniza afaka mividy azy de ny volamena zany tena afaka apetraka mihitsy am'le hoe ordre de garantie satria ny volamena raha ataoko hoe farafahatena tsy anina raha manana ohatra anao zany ataontsika hoe manana 1 million amin'ny fanjakana de me fanjakana volamena valeurna tsy manambola mifanjakana menanao de ty ary volamenanao de lasa anao mitondra an'le volamena am'izay ivarotanao azy lafinao ane le volamena miverina vola ho anao faharoa manarakaraka an'izany ny volamena afaka mitazona ny valeur ny atsembohanao ny olana eto Madagasikara de zany tena teneniko mihitsy raha mitsemboka anao androany miasa ka iny atsembohanao iny mahavidy vary 10 kilao de terizinao iny de rehefa tonga ny retirety raisinao iny tsy mahavidy vary 10 kilao tsony fa 5 kilao raha misy satria maninony tsy misy mitazona n'lay valeur n'lay atsembohanao zay afaka tazominao amin'ny alalany volamena raha ohatra ka itsika mitana mandrindra n'zany zavatra zany zany ny zava-misy eto antan'inga ny olona nanao ny asa taloha de manahoana ny retirety ny andraisiny am'izao mihoatra amin'ny anina fa tomany ianareo raha ohatra ka tantarainy hoe zao zavatra azon'zany taloha de zao sisa azo nefany io ny retirety ny io voatahiry le atsembohany fa very tanteraka any amin'ny ampafolony sisa azony tazomina am'izao ary ny ankizy am'izao nareo mbola tanora am'izao hotratranyzany daholo nareo zany hoe miaro ahantitra satria nareo miary de manangona anefa nareo rehefa tonga le fotoana ampiasainareo za mahantitra ianareo satria tsy mahazo an'lay zavatra tokony ho azony taloha le izy de lasa miary mahantitra nareo de le volamena io zany tena hoe tokony tsika aza rebreben'ny olona fotsiny talonga tamin'ny andro talonga reny volamena rehetrarehetra nampiasainy tamin'ny deuxième guerre mondiale tena teneniko mihitsy ho anareo mpanao économiste rehetrarehetra vola reny nge volamena nangalarina daholo daholo tsy nisy an'izany tsy afaka navadika hormone zany reny raha ny tena izy fa principe na norme napetraky ny olona ando am'izay sina ny hormone de am'izay tsisy mangalatra intsony fa raha mbola misy mangalatra de ho resitsika satria azo betsaka koa de apetraka zany le principe hoe hormone fa itsika tsy miditra any amin'ny resaka hormone fa aty amin'ny ordre de garantie satria be de be ny vola matory eto Madagasikara vokatry tsy fisiny le valeur io de apetraky ny olona any andafy ny deviziny ny volany tsy ampiasainy eto tahiriziny any andafy satria any izy any euro de fatany be valeur fa ny eto amitsika tsy afaka anao anjata satria fatany raha mitahiry 1 milliard izy mahazo katsaka 10 kilao tonga ny 1 milliard raha zao fotoana zao katsaka 1 kilao sisa azony ohatra zany nge le fahantrana teraka le izy be de be ny vola matory misy olona manambola amina milliard tsy miasa
fa ny antoka ampiasainy azy ny tsisy ye zay ngamba le ajantsika ngamba le resaka volamena fa iverina kely am'le resaka olana sy fahasahiranana teo ihany tsika araky ny fandresana teo moa zany ianao miteny hoe tsy sahirana amin'ny fanjakana fa mety hoe misy vola ihany ao fa raha ny hita aloha zany na mampiasa mpanjakana araky ny fantenina teo mitabataba de hoe sahirana ihany satria tsy misy le karama de ny hita maso zao aloha de nipiasa ny sena azy ao am'izao fotoana zao nanomboka tamin'ny latsinainy teo aloha zany de menimenina hoe tsy misy karama indray ary efa tamin'ny ray volana lasa zareo nefa nanomboka mimena tamin'ny resaka karama io a fantatritsika ihany koa mpanao lalana mbola tsy voaloha ihany koa ny karaman'izy ireo a tamin'ny nanamboarana andreo lalana marobe teto Madagasikara ny zavatra misy anefa de nitetika asa ny fitondram-panjakana PDB ary makadira resantsika ohatra ny autoroute resantsika ny téléphérique ny flyover sy ny RN13 izay nanaovana tamtamma be nefa ny atreto aloha mbola tsy de hoe hita hoe makaiza ny fanamboarana an'izany a PDB le izy ary tsy voatanisantsika eto daholo ho vita avokoa ve nefa ny zany rehetrarehetra zany ary raha ohatra ka hoe tarafina amin'izay zavatra misy réalité eto Madagasikara amin'izao zava-misy zao resaka vola tsy misy ao fanjakana aloha tsotra kely ny bonde vite bonde trésor fotsiny izy ke de mahazo vola ary io zatra apetraka io ny olona manan-karena zany manao an'io de efa miandry izy hoe vidy amiko ndray de mahazo zandry ny zanany ary efa aveo fa tsy zatra créena io fa tsy anina satria aza adiny fa mampidi-bola be ho an'ny fanjakana ho an'ny mpanan-karena ny filazana fa tsy manam-bola ny fanjakana satria izy afaka mivarotra an'le volany amin'ny zany tsy magaga zany raha fahitako azy fa faharoa manarakaraka zany iny zany tsy hoe ho sarotra be ny amany aloha faharoa ny senange karaha mampiasa hoe raha de olala le tsenana nambola de frais fixe angeny karame tsy tokony isy mihitsy zany tsy fahaloavana sena institution karaha manampiasa zany tena farany zavatra ary raha manana entreprise azy anao nampivarotra mofo gasy azy any de malombo karaha mampiasa ny foana nampivarotra mofo gasy azy satria fata karaha mampiasa tsy maintsy aloha foana karaha mampiasa tsy maintsy aloha foana de ny karaha mampiasa zany ohatra hoe efa atokana kely eo foana ty ndray karaha mampiasa rehefa reo mitantana entreprise kely mpanjaitra kely tsy anana rehetrarehetra eo mahafantatra an'izany daholo tsy mahita an'izany ianao migreve fa le hoe ohatran'io zany tena tsy iny tsy fahaiza mitantana kosa iny aloha fa akoatran'izay indray a ny teneninao hoe ny PDB sy ny karazany io za zany tena amin'io resaka tetikasa resantsika io le tetikasa lehibe reny nge ny infrastructure tena mitenenareo tsy miankina amin'ny fananany fanjakana vola na tsy fananany fanjakana vola ny fanaovana ireny fa miankina amin'ny politika ampiariny fanjakana ny raha mijeritsika ny vola ampiasaitsika amin'ireny infrastructure reny de vola misy investisseur ny investisseur zany mampiasa ny volana eo izy de avezy mirecupre amin'iny zavatra iny de raha miresaka tsika zao ohatra ny hoe ny autorité ny ARM zao ny autorité ny resaka hoe ino moa nafoana amin'ny fanjakana moa tsy haiko moa de hoe politika fa de ny fiafarany nge de ny fera tsy voakarakary tsy vo fera front d'entretien routier vola natokana hikojakojana ny lalana de ny lalana zany kojakojana zany hoe le lalana efa misy eo no kojakojana tsy ho potika de tsy nampiasainao ny fera de tsy voakojakoja ny lalana de potika ny efa nikojakojana ny lalana teo de teneninareo hoe tsy voaloha le karaman'le olona tsy hoe tsy voaloha hoe tsisy vola fa ny finiavana andoha mihitsy tsy nisy hatramin'ny androany satria ny volan'ny fera mato le malafy carburant be deabe sy ny ana rehetrarehetra io tsika misy vola ka tsy zany kosa aloha tsy mariny ary milaza ny fanjakana fa mbola misy vola tsy haiko firy 500 milliards tsy haiko tokony voaloha zany reny zany a misy finiavana tsy te andoha ny fond ny lalana de ny entretien ny lalana de mamelotena ny lalana satria avy amin'ny carburant ihany no akany an'ireny taxe de roulage sy ny karazany reny ny fond d'entretien routier ao anatin'ny taxe alaina amin'ny carburant zany hoe arakaraky ny fandehanany fiara amin'ny lalana no andoavany vola noho izany tokony ny lalana mahavelotena le lalana resaha koa le infrastructure efa misy reny fa le resahantsika indray le infrastructure ngedabe reny ray de mitady ianao ke raha iresaka autoroute zany mampimengy raha hoe firenena ray no hoe any autoroute de autoroute ray no ataony satria zany manao appel d'offre ianao ataontsika manao appel d'offre ianao 7 de 10 amreo ny raisinao de autoroute 10 zany zay fa le olona zany
manifestation d'intérêt de le olona zany no mitady hoe tia miintéressé anaty de izy mikarakara ny anna rehetrarehetra zay fomba ataony rehetrarehetra de izy manao an'le lalana amin'ny volana izy manao ny anna rehetrarehetra hoe de ny fanjakana manamora sy manampy azy fotsiny am'le izy zay zany le izy fa manahirana kely am'le autoroute resahana ro tia talata ty ma tena io manahirana satria zao tsotra kely ny anany tena iny koa za tsy mijery an'le hoe le olona eny zao de hoe misy mitaraina amin'ny tany tsy nirany sy ny karazany zany problema tena tsy maintsy miseho zany ary tokony fampiresahana tsara meloa le olona de compensena tsara de meloa fa le hoe fanairana an'le izy fotsiny eo anao an'le autoroute de tamtamina fotsiny de hoe zay vao isy autoroute eto Madagasikara indray zany tena tsy ekeko mihitsy le izy tsy le autoroute zany tsy mety amiko le autoroute na ataonao folofolo ny exemple nataoko teo na folo ary natao tsy maninona zany tsy fanjakana tsena mandona volany fa le olona miasa eo de aveo izy maky zany fa le politika hitondrana azy ndray tsy ekeko le politika hitondrana azy de hoe politika hoe am'izay raha ohatra de adiny roa tonga avy any Tamatavy de andeny tena mifanipaka be amin'ny zava-misy eto amintsika satria ny zava-misy eto amintsika de tsotra kely tsika rehefa mandeha any Tamatavy zatra vity voandalana maka sisisiny kely etsy mitona an'le tsy avetsy raha le fambolena rehetrarehetra iny amin'ny lalana iny zany de raisina amin'ny camion de afatratra amin'ny autoroute ange mijanona intelo fotsiny de tonga ny Tamatavy raha iny projet iny tsisy fijanonana zany eny anany eny ny faharoa manarakaraka zany l'autoroute zany resaka teknika zany tekniquement misy norme teknika zany arahana de raha ohatra fotsiny zao ny vitesse fandehanana am'zany any amin'ny 120 160 km/h de jerevy reto tomobile eto amintsika avery ty efa nazavaiko any ty fa avery tomobile eto amintsika efa tsy tomobile tsy natokana andeha amin'ny autoroute satria any andafy zany ianao raha vao ohatra ny hoe mihoatra ny 5 taona na 10 taona faravabetsany tomobile tsy afaka mandeha amin'ny autoroute ingemy mahatonga azy hoe amin'ny voatery tsy maintsy amin'ny janona zany satria raha iny tokoa ny andehananao io de zaho am'teny de feno pitika ny roulement pitika ny rotile jerevinareo tsara amin'io lalana atsika am'izao io ety amin'ny ville io mandeha 40 km 50 km l'heure itsika jerevana tomobile ampany eo mandeha kely anao misokatra daholo capot rehetrarehetra zany no hitanao zany no hitanao amin'ny autoroute zany rehefa aveo ny akoatrany hoe ny fluany ny abetsaky ny trafika mandeha trafikana tomobile mandeha Tamatavy Tananarivo zany tsy tokony mbola mitady autoroute zany fotsiny fahatelo ahoana rangaty no ampitondrantsika nyreto chauffeur permis vorotsiloza rehetrarehetra teo aloha reo tomobile andeha 180 km/h amin'ny autoroute nefa ny tsy tsara soatra ary izy mandeha amin'ny 70 km/h iarahantsika mahita ny accident aleo zany tsika misaina tsara mieritreritra tsara vao miteny zavatra le poniny talata teo tangorona be deabe teo nge tena sahako miteny fa zato raha be indrindra nanana tomobile tam'ireny tiako zany le politika hitondrana azy kosany mba tokony ho jerevana le izy raha manao calcul fotsiny ianao hoe ny carburant raha mandeha ary izy de zao ny carburant lany de mandeha de zao ny carburant lany tsy calcul anjazakely nge zany fa jerena daholo amin'ny akapoben-javatra le izy donc tsy ny autoroute amin'ny autoroute azy ny teneniko hoe tsy mety fa le politika hitondrana azy mbola tsy lahara-pahameny tsy mety aloha ary le eo zao tokony amboaritsika leo ary tsy vitatsika autoroute hoe misy gokagoko ohatrany eo tsy alahirana tena ma de aizy mazava be zay fa nehokevitra zay ary tena hitako hoe lafiny anankiray tsy de mbola voajerin'ny olona loatra fa tsara ny resana azy teto fa mbola tsy te aleo am'le resaka teti-bola ihany iada satria mizatra anankiray tiako resahana de le ivinavinan'ny fanjakana ikarakara sy andray ny lalaon'ny nosy andian'ny faraiky ambin'ny folo zay ho tanterana eto Madagasikara moa zany amin'ny taona 2024 raha tarafina am'izao zava-misy zao ny resantsika rehetrarehetra teo azo everina ve ny afahan'ny Madagasikara trano ny olalao iraisam-pirenena io lafiny roa misy ny amariko anao raha ny fomba fitantanana volam-panjakana am'izao no eritreretintsika fa ahafahantsika andray an'izany lalao misy amin'ny 2023 kely finoana ary tsy possible le izy zany le raha le fomba hoa fitantanana n'izao firenena zao tsy possible zany satria efa heritaona sisany fa kosany raha hoe amin'ny mahalalao nosy azy indray amin'ny mahasporo azy de possible zay nge taloha za mba anisan'ny formé ny ONIDI tamin'ny resaka momba ny hôtellerie restauration de noho ny fahazahoako an'izay maripaizan'izay de ny consulté ana ny ministre tamin'ny ministre Badrodina tamin'izany androany rehefa ho avy ny 3e feu des Îles teto Madagasikara anisan'ny consulté na anisan'ny niaraka ny vory tamin'ny ministre
de manontany izy momany ana rehetrarehetra izay za tam'izany nanana satria resaka momany hotelery momany hébergement nataoko any de teny tsara mihitsy ny aiko hoe raha zao ny madministre raha le mahasporo azy zany de tsy anana olana mihitsy ntsika fa ny mety ananantsika olana de hoe le olona zany eritseretintsika fa ho avy ijeren'le izy anatrika an'le izy sy anararoatra ny anao tourisme ty Madagasikara amin'ny fotoana io zay ny tenena hoe tokony ho alavalavaina kely mihitsy le fotoana mba hahafahan'le olona zany manararoatra zany manao tourisme aty de mba afaka mivarotra zavatra be deabe amintsika tam'izay de proposé taminy tam'izay hoe aleo ny atleta rehetrarehetra fortement possible zany tsy misy alefatsika mihitsiny any amin'ny hôtel satria tam'izany vitsy ny hôtel ny chambre ny hôtel nefa nzay mieritreritra hoe tokony betsaka ny olona ho tonga zany de aloha ataotsika zay atonga ny atleta rehetrarehetra tsy hipetraka any amin'ny hôtel fa andaotsika ho avadikitsika centre d'hébergement reny fianarana angezabe reny de ny amo zany ny anisan'ny asako tam'izany de ULTC anapefilo io zany navadika centre d'hébergement io tam'izany natao sample de nasina bloc sanitaire be deabe siana za nanao anazy tanatin'ny fotoana foy ay moi edmine karakarana anazy tam'izany vita le izy donc le argument tenina azy koa hoe am'izay le atleta eo akaiky de akaiky koa le fitaovana anaovany entraînement de resy lahatra vetivety izy nefa ny alana tam'izay de le freana bus le tôvily itondrana azy koa tsara be deabe ohatrany raha le mahasport azy zany tsisy olana mihitsy ao zany nany ary ny événement anazy io afaka profitentsika tsara io afaka ataotsika tsara ary fa raha hoe le fitantanana politika pirenena am'izao tsy za tena miteny fa raha izao politika ohatran'izao politika ampiarinareo ndrina na amy sport ary tsy possible hoe fa anala baraka reo zay tena teny tena ho afa baraka eto raha ohatra hoe satria le olona nge tsy le sport fotsiny le mpanao sport nge ny sport no ataony eto fa le olona mpanaraka fananana azy mba mijery an'le sport izy miencouragé an'le sportif an'le atleta ndraitrarehetra izy fa eo koa izy manomboka mijery an'le hoe manahoana le Madagasikara inona ny zavatra mba afaka jerena aty de tsika koa mahay miprofity an'izany na any amin'ny resaka commerce ninona mihitsiny anisa tam'izany nge nampalaza an'ireny produit raha manitra ny somalco reny ay tsara nanana anazy be deabe zany ny opportunité afaka karakarainy gasy amin'ny fanaovana ny jeu de gile io fa tsy resaka sport fotsiny io fa raha resaka sport fotsiny io tsy vita izy voakarakaranao amy resaka sport fa le hoe tena zavatra tena manodidina azy zany kanja mibare avy no eritreretinao hoe anana le izy be deabe nge zavatra mbola tokony ilaina am'le izy ary zay manahirana kely fotsiny atsika misy zavatra zany ataotsika ngeza be nefa avy eo tsy haitsika mampiasa azy tsy hitatsika zay fo mampiasana azy bary azo impirina ampiasainy ohatra iny mba volana ampidiriny tsy ohatra zany koa colisée tsy hita zay inona ny vola ampidiriny tsy hitanao tsy izany zany manahirana am'le analyse tsy manana an'le hoe zay nge ny ilaina le hoe vision am'le politique convenir sur prévoir jereo inona ny zavatra mety ohatrao de ny anina ohatran'izao de andray an'le tsika am'izao de zao aby ny zavatra ataotsika fa tsy de kianja manara-pianatra de asina kianja ny foty manao tapi anina daholo tapi vera daholo de aveo kianja syntetika de aveo nefa le zavatra hafa zany tsy voakarakara sport nge be deabe ny ao anatin'ny sport ary tokony ho haitsika hoa jeu de gile zany tokony azahoan'ny firenena malagasy tombontsobe zany fa tsy amin'ny maha sport azy fotsiny fa amin'ny lafin'ny politique générale mihitsy nikarakarana anazy fanjakana manam-bola fa tsy marina zany iresaka lafim-baovao social kely isika malohan'ny ivadiantsika makany amin'ny pejy politika iada niakatra 700 ny kapoaka ny vary rehefa hananika ny arivo ariary amin'ny faritra sasany eto Madagasikara andro ihany koa de niparitaka ny vaovao fa miisa 3 ny isan'ny orana moniainy no nikereta any Mahabo ao anatin'izany tranga rehetrarehetra zany no ahenona sy ahafantarana fa ny filoham-pirenena de nahazo ny loka tompon-daka ny fanjari-tsakafo fanontaniana hoe fampirisihana ezaka ve sa fanesoana sa zavatra hafa mihitsy no nandraisanao an'izay ata za zao tany amin'ny ary fito ny kilao vary nefa ninam-bary de zao teneninao zao zany ny anao ohatra ny 700 miakatra rivo kapoka de vataitra ianao fa za tany amin'ny ary fito niakatra tonga am'izao prix zao tena mety tompon-daka finanam-bary lafo indrindra zany fa le izy tsy de tena izay zany nijerentsika azy le matoa ianao klasen'ny olona hoe ianao ny tompon-daka amin'ny ady amin'ny tsy fanjari-tsakafo satria ianao rery ny miady amin'ny tsy fanjari-tsakafo
tsisy mifaninana tsisy mifaninana amin'ny malagasy aty amintsika ny tsy fanjary-tsakafo de tsika rery ny any io de lasa rôle tsika amin'ny ady amin'ny tsy fanjary-tsakafo maninotsika no hoe any Tuliara no manao usine anaovana an'le sakafo andonana sakafo ady amin'ny tsy fanjary-tsakafo nefa le sakafo ahodina any Tuliara tsisy mba ampisainana ve nanaovana an'izany nefa zany nazahoana ny industrialisation zany nazahoana championnat koa akoatran'izay tsy rehefa hoe misy zavatra ohatrany tsy tena mitombona zany le resaka ka ny ako a rehefa meny olona diplôma ohatran'ireny de tokony isaina tsara tsika zany tsika miresaka tsy fanjary-tsakafo nefa ny ny atsika ny tena misy tsy fanjary-tsakafo fa tsy mihina-kanina mihitsy zany ny olona ny kery tsy mihina-kanina le olona fa tsy hoe tsy manjary fotsiny le sakafo tsy manjary sakafo nge be deabe ohatry ny any an-dafy nge misy tsy manjary sakafo fa lasa ohatrany hoe ngeza be o be olona tsy any tsy fanjary-tsakafo ko nge reny tsy voalanjalanja le sakafo fa ny atsika le sakafo mihitsy ny tsisy de tokony jerevantsika zany hoe ahoana ny fomba ataotsika tonga ny fananana sakafo aloha fa io le hoe tsy fanjary-tsakafo io tena tsika hoe sampy io zany tena fanisona tsika rery tsinona miady eo misy lafiny tena nanaitra mihitsy le hoe lojika tokoa Clémence Rarnirina raha mahazo voalohany sika tompon-daka satria tsika rery no ambonin'ilay terrain iazakazana ao anatin'izay ady amin'ny tsy fanjary-tsakafo zay tena marina mihitsy zany mamaly an'le fantanitsika teo hoe fanesona ve sa hoe famporisihana mba hiezaka saina mba de voavaly tsara izy teo mahakasika an'izay ihany vaovao politika anytanany sainy maro ihany koa iady ny fampitam-baovao zay nataon'ny filoham-pirenena ty de tena nanaitra ny maro mihitsy hoe azo ny famatsim-bola avy amin'ny MCC isika na ny Millennium Challenge Corporation famatsim-bola zay nianto vokatry ny crise tany amin'ny taona 2022 tany ho any rehefa nijerena nefa nitatitra na ny communiqué zay nataony teo anivon'ity Millennium Challenge Corporation ity de tsy voaresaka tao mihitsy ny momba ny Madagasikara niteraka resabe zany fa indrindra ny tena nampiteraka resabe de ireo fepetra ny lazaina fa feno ny Madagasikara ohatra hoe ny fahalalana maneho hevitra nefa eo ary zao de fantatsika hoe Andriamatoa Andry-Bihary de papaneny laklosy malazo Tuliara fa de nogadraina isan'ny fepetra ny lazaina ihany koa hoe feno ny fanjakana tsara tantana eto amintsika nisy ihany koa ny lazain'ny filoha hoe fametrahana ny open data ahoana nandraisanao an'iny vaovao rehetrarehetra iny tsika aloha zany rehefa miresaka de tsy hoe manameloka an'ilay olona le natao taloha zany re tiako resahana fa hoe tsy tokony hiverina tsony any zavatra ohatran'izao rehefa teny amin'ny Antanimena tamin'ny fakana fahefana de tsy taoko fafa akory ny tazon'le maramila teny fa tena maramila ny tanabasy ny teny de tsika zany tsy tokony anao tsony tsika rehetrarehetra hoe tsy fanonganam-panjakana iny tsy fanongana alora nga tena mahitsy sika mijery azy satria ny fisiny ny zavatra iny zay le raha tsika nahita fa tena nge ny ambasady amerikanina tsy hoe izy nge akory ny teny tamin'ny micro de hoe manomboka androany de foana ny agoa tsy zay fa rehefa nitrangy ny zavatra iny de mitsamo mijery an'iny amin'ny télé daholo ny rehetrarehetra de ny patron rehetrarehetra karakara momban'ny agoa dans la zone France tonga de fa tsy nanana an'izany an'ilay garantie d'investissement tsony zay fotsiny ihany tsy manana le garantie d'investissement izy de dikany taperina le production tokony nataony tsy nanafatra tsony satria sarotra amin'ny fanafarana ny raha rehetrarehetra andeha amin'ny ara-dalàna satria efa tsy ara-dalàna le fitondrana mitondra eo manao zay saipatany tsinona zay tsinona ny dikan'le hoe nahazo fahefana tamin'ny alàna ny miaramila izy de le olona zany tsy mieritreritra hoe mambahoaka ianao na tsy mambahoaka fa ny azy ny hitany de hoe tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ilay fahazahoana amin'ny fahefanana zany tsy manana antoka amin'ny investissement nataony izy de miala tsikelikely izy de izy koa tsy maintsy nitandrina be tsy tonga izy de niteny hoe melohanay ianareo fa nanongam-panjakana nitandrina izy niala tsikelikely nafahany namindra n'ilay usine tany amin'ny fireneny tany Afrika sy tany Maurice de nafindra n'le olona tsikelikely tany le anany tapitra voafindra any le izy de nakapiasa vitsivitsy aveto izy de niantona ho azy teo zany ny agoa tsika
tsisy fitoizana ny agoa misy fifanarahana de ireo telo reo zany tsy maintsy arahantsika foana hoe ny bon gouvernance ny démocratie de ny état de droit de avy eo ny akoatran'izay am'izay nefa ny mbola mandeha ny resaka momba ny garantie d'investissement de ny resaka ny respect ny contrat ny fanaovana zany mbola fa mango fotsiny fa reo anankitelo reo zany tsy maintsy jereny tsara satria le anankitelo reo rehefa tsy feninao a de ilay firenena mihitsy ny tsy mandefa an'le olona makaty le commande mihitsy zany ny tsy lasa aty lasa tsy orienté aty Madagasikara le commande io nge bloc ngeda-be anankiray fa tsy hoe any ohatran'izany am'izay zao le nandanany filoham-pirenena teo fitanana filoham-pirenena teo nge tenenina hoe 55 milliards ny vola natokana ho any Afrika natokana ho any Afrika iny de ao anatin'iny tsisy filazana hoe ianona ny tsy ao anatiny fa ao daholo tsika rehetrarehetra fa ianao no mila manaraka mirespecte an'le condition tadiavin'ny olona ahazo an'le izy hoe mahazo am'ty volo ty zay ho firenena mahatateraka an'izao sy n'izao sy n'izao de état de droit démocratie ny bonne gouvernance liberté d'expression de nefa de ny teny nefa filoham-pirenena fa misy fahalalana maneho hevitra eto sy ny zavatra teneninao no ataon'ny olona fa ny zavatra jeren'ny olona no ataony zay foana no mahadiso ny tsika nge de iny moa zany zarain'le filoham-pirenena fotsiny hoe 55 milliards zany de raha zaraina telo taona zany satria anaty telo taona le asa de zao de raha zaraina amitsika sy ambe fa mahazo 600 millions de dollars na 500 millions de dollars tsirairay eo nahazo an'izay tsika zay le izy fa tsisy hoe fanekena hoe nahazo an'izao fa ny tena marina tsika tsy mahazo anitsika raha tsy itsika ny tena marina miverina mihitsy mo renégocier amin'io satria nitapahantsika tam'le fionganana le fanjakana iny ino zany tsy mandiso fa efa natao iny efa vita iny a zaka vokantsika fa nielana am'le izy zany zao ny resantsika de hoe mba hahafahantsika miverina ao amin'ny agoa zany amin'ny ana rehetrarehetrarehetra mihitsiny a tsiry zareo ihany fa amin'ny fafahana miara-miasa amin'ny investisseur rehetrarehetra de alohatsika manao état de droit manao tsika ny bonne gouvernance manao tsika tena mandeha amin'ny démocratie tena mandeha fa io tsy hoe ianao no miteny misy démocratie atao aminay gehetra ary migadra sasany beary ropana migadra mahery laty migadra antsika ito politique reny tsy le izy nge le any ianao isanandro tsy maintsy misy olona kely migadra kely foana de le démocratie tena rahana araky ny tokony izy zany fa le olona no mijery izy no mitsaranao fa tsy hoe zay teneninao de hoe keny tsy zay nge izy ary io matoa tsy miverinahitra ela be zay a tena efa lasa lavitra loatra ny démocratie tsika satria nge ray fotsiny tena ikonareo nge ny tsika io miteneny io ny be ny tanana rehetrarehetrarehetrarehetra io tsisy mahazo vola iasana tsisy décentralisation tsisy démocratie zany mora resahana be le izy ary mora tanterahana raha le fanaovana le fahalalana maneho hevitra fa sarotra ho an'ny mpitondra ny manatanteraka anazy ny tena marina tsy tiany zareo tanterahana le izy nefa le fepetra ohatry ny azo tanterahana ihany tato anatin'ny herinandro maromaro de efa imbetsaka nanatanteraka fitsidiana tany ivelany ny filoham-pirenena iada ary hita manaraka azy iny foana ny ministre ny serasera ny la gazette de la grande île moa ny fotoana ny resaka hoe rovina indray ianao andriamatoa filoha vao anao tsitopahatra eto Madagasikara io ministre serasera io zay tsy nitsahatra ny nanaratsy ny filoha teo aloha raha Jaonarmampianina tamin'izany fotoana zany a no ireo fivoahana ivela Madagasikara izay nataony nolazaina tamin'izany fa hoe mandany volam-bahoaka manao fitsangatsanganana manararoatra manao fialan-tsasatra sy ny sisa amin'izao fotoana zao a mipetraka ny ihany amin'ny tahiry eo anivon'ny kitapom-bolam-panjakana iny resabe tao anatin'ny tambajotra serasera vao nresantsika teo iny a ny fanontaniana iada hoe rehefa tena tonga eo amin'ny fitondrana tokoa ve de adino ny fanakianana sy ny rehetrarehetra sy ny teny rehetrarehetra izay natao tokony tsy adinoko zako zaloha tsy adino teny rehetra atao tsy tokony adino fa le tianao tenenany tena marina de zao le fandehanana makany ivelany rehefa akaiky tonga ohatr'izao ny fifidianana zany hoe ho tapitra ny mandahany filohan'ny repoblika de fomba fanaony ny filoham-pirenena ny ivelany na fomba fanaon'ilay filoha iala koa ny manao fitsidiana maro any ivelany satria mazava tsy hitady vola ho an'ny gasy ny andanany any fa manomana fifidianana izy zany koa tsy satria zany ndray tsy tena hoe tsy hoe isy hoe tsarana velatsy zany fa zany no izy manomana ny fifidianana izy a sy ny karazana eo any mora indrindra ny fifanarahana mpiara-miasa ho an'le olona mpamatsy vola
mora kokoa any mandresy lahatra n'ilay filopirenena satria ilay filopirenena eo no teny hoe raha mbola te-tontra anao de zao ary fanarahantsika de ampinay ianao de normal fomba fanao aty Afrika ny afrikana rehetrarehetra io manoatra ny daholo zatsy gaga amin'io zay le analysy fa le teneninao ndray hoe ministre ny serasera manaraka foana le izy le ministre ny serasera aloha voalohany indrindra mbola mieritreritra ny tenany foana izy fa izy mpanao gazety fotsiny zay aloha voalohany indrindra attaché de presse zay aloha zany ny fahitako anazy raha mandesika hoe le raha andehanana any nge mahakasika an'le asa momba ny serasera tsy olana zany ary tokony ho zany ny dian'ny filohan'ny repoblika na filohan'ny repoblika na ataontsika hoe raha ivolana any ary any ny olona manaraka azy tokony iovaova foana hoe resaka économie ny resana de ministre ny économie miaraka amin'ny amin'le fivolena resaka communication ny de communication fa eto amintsika nge ny communication tsy mandeha eto amintsika efa lasa le ministre mihitsy miasa amin'ny radio TVM miasa ny radio TVM mana fandarana raha izy mihitsy wa ministre zany nefa raha ny tena izy de hoe olona mahay mampiasa olona anao ny asany zany anjaranao mampiasa ny olona rehetrarehetra anao ny asany zany fa tsy hoe anao ny anao ny asany ana rehetrarehetra de hoe de tsisy mpanao gazety mahay afaty za fa za sady ministre za mpanao gazety za aloha tsy manenjika anazy am'zany fa miteny fotsiny hoe zay le toetra ataony zany fa izy manaraka ny président mitsangatsangana eny tsy fantatry mety manararota faraparany koa izy volasa ihany teo izy lao mbanao vakasy am'izay fa tsy fa le izy zany le firenentsika lasa taraiky de le vola fanjakana iry zareo tsy hitady vola ny fanjakana mihitsy amin'io fa zavatra hafa nydavinay fa ny fanjakantsika manambola za zany tena mbola mitehitodika le tsy fananatsika vola io fa afahany manan-karena satria aza teny fa mahatonga nisy capture de pouvoir eto amintsika zany hoe nisy fahafahany mpanan-karena nametraka olona ho filopireneny de afahany ohatrany hoe mife ny économie eto Madagasikara zany manko ny misy eto de ny fahafahany nananan'izay capture de pouvoir zay ny fahafahany nanambola zay zany no mipetraka eto amintsika zao dia tsy maintsy ataony zany zay fomba rehetrarehetra isinny toe-javatra rehetrarehetra hilaina ny volany de anisan'zany ny filazana hoe tsy manambola ny fanjakana de tsy maintsy mitrosa ny bon de trésor de ny mpanambola ny manome an'le bon de trésor afahany mahazo vola zanabola rehefa aveo sy afahany mampiasa lay vola ny teneniko aminareo vola matory eo aminy mba hietsika mba hiasa fampiasam-bola ataony mpanambola io am'izao événement zao ihany iny afaka ataony koa nge fa raha ohatra ataony eny février kosa tsy mety tsisy ivadika to fa le efa faraparantona zao zany de ohatrany hoe forcé ny fanjakana tsy maintsy manao an'ilay izy de zay ny safidy io fotoana io zany de manao an'io le olona fa raha ny tena marina hoa teneniko anareo ny fanjakana zany nge tsy manao bénéfice ny tena izy ary ny fanjakana rehefa ohatra hoe tsy manambola anaovana budget zany de tsy fahaizany zany ary raha tsy lany koa ny budget de tsy fahaizany zany fa taloha lanina ny fantanina budget ny fotoana ohatran'izao zany zany ny tena tokony ho izy tokony ho izy amin'izao fotoana de zany nisy ny 13e mois sy ny ohatran'izany efa ndresaka andian'ny filoha Andry Rajoelina tany États-Unis ihany sika hiada de isan'ny voaresaka nandritra izany ihany koa ny fanomanana ny fifidianana rehetra araka ny fandresanao teo taona 2024 tsy ho an'ny Madagasikara ihany moa izy io fa misy ireo firenena afrikanina rehetra ihany koa izay anatanteraka fifidianana amin'ny 2023 anisan'izany RDC, Nigeria, eo ihany koa Liberia, Sierra Leone ary Gabon zany. Nisy ny fionana niarahana tamin'ny filoha Amerikana Joe Biden momba ny resaka fifidianana io ka isan'ny nantitra anterina ny hoe miandry fifidianana marina malalaka ary azony rehetra itokisana any amin'ireo tany afrikanina ireo ny Amerikanina. Azo eritreretina ve zany raha jerena manokana zany ny zava-misy eto Madagasikara iada amin'izao fotoana izao tarafina amin'ny endrika fanomanana fifidianana izay mandeha ankehitriny. Raha jerentsika tsika rehetrarehetra samy tsika na de tena tsika malagasy de tsika afrikanina considéré-ndolo hoe ao anatin'ny Afrika tsika tsy ao anatin'ny Afrika afrikanina tsika jerevy tsara fa ny fotoana fanonganam-panjakana sy ny fotoana iorenan'ny fanjakana amin'ny faritra misy atsika rehetra mitovitovy daholo ny fotoana de miara-lany mandà mitovitovy le filoha de ohatratran'izay zany de efa teneniko anareo fomba ny firenena vaventy le mampiantso an'ireo rehefa le akaikaiky lany mandà de fombany fa hitam'ity misy cas manokana mihitsy misy géopolitique ngezabe tsy maintsy arahana zany misy an'io guerre de Ukraine io
de niady any Ukraine zany a rehefa tena nijerena de hoe nangatany ny Europeana nge nangatagata amitsika hoe manameloko nareo sa tsy manameloko any Russie. Tsy Russie zany no melohany teniny hoe melohana aloha fa hoe manameloko an'ilay famonoana civil fanjaram-boba nataony Russie ve nareo. De tsika tsy nanenefititsika zay amin'io misabaky eo zay sady tsyany areo zay tsika zay tsyany areo zay mahatonga atsika hoe tsyany areo koa rehefa tonga ny fotoana ilaitsika olona zany satria ny olona mila décision mazava amina politika pirenena zany fa mazava be io zavatra ataony tany Amerika io tamin'ny resaka momba fifidianana hoe mazava be tsy nandeha rery io fanehoan-kevitra io fa io fanehoan-kevitra io nandeha niaraka am'le hoe misy vola 55 milliards atokana ho an'ny Afrika zatra miaraka zany ianao zany tsy possible mihitsy ny ianao satria nyresahany eo anatin'le fitsinjarana an'le vola aty amin'ny faritra Afrika de hoe fa anisany ny fanampiana an'ireo orinasa majinika vao misondratra any amin'ny faritra Afrika zany hoe le tena orinasa kely zany le resahany eo le masy populaire mba ahafahany zany hoe manaitra an'le fon'le vahoaka mihitsiny hoe mba azahoanareo ny famatsim-bola io potsero ny fitondranao aminareo inona ny ady atrany amin'io Chine sy Russie ny exclu tsy ao anatin'le satria mba ahafahana zany manameloka ny Russie sy Chine ny marché ty amintsika saiky Chine dao de fantatry ny olona de efa zay le izy de ianao zany zany efa tenenina zany de efa tokony fantatrao amin'ny politika anao tsy maintsy mazava ianao mitenena zany ianao zany mety tsy maintsy anazava ianao hoe manameloko any Russie am'izay anao ary io tenenina io nge hoe fifidianana madio sy mankarahara an'io tsy refa fifidianana madio sy mankarahara eritreretitsika io hoe tsisy alabady ny atsika manko raha zay de hoe tsisy alabady de misy fifadiana tsy zay ny anazy fa nyresahany amin'io de hoe tsy misy hery avany velany tsy misy famatsim-bola ataony Russie ametrahana ny fahefana mipetraka ao Madagasikara tsy fahefana famatsim-bola ataony Chine ametrahana ny fahefana ny Madagasikara izay ny anazy resahany amin'io mody ho teneniny amin'ny vola maloto sy vola madio io fa izay ny resahany amin'io fa tsy le hoe le fifanarahany anatiny ato amin'ny firenena fifanarahany anatiny ato amin'ny firenena ianao na mikorotana be takinina ary mora am'ireo olonireo zany no miteny aminao misy lalam-pandrena nefa taloha izy azahoanareo fahefana de efa fahefanareo ahitsitsinareo azo ahitsy foana io fa impiry moa tsisy alatra any Amerika raha anina mbola misy alatra kely any fa tsy maninona zany fotsiny fa le tena tsy zakany zareo ary nametrana an'io de hoe ty misy vavavola arangaranganay aminareo fa nianina an'io ny resaka fiaraha-masa amin'ny Chine sy Russie tandremo tsara ary indrindra ny fitsofoandreo amin'ny resaka fifidianana eo zay zany le zay le politique tsy ambadika ka ariarina mpabe masoka le izy ary tsy tena hoe amina ny frantsay nge zao manana ny politika an'le atao hoe diplomatie économique de efa miteny izy zany hoe diplomatie économique afetsifetsena amin'ny ara-teo-karena de mazava zany fa tsy ambadika zany ohatry zany le izy de ny Amerikanina raha Union Européenne manko tsy afaka nohatra ny natao satria ny Européenne de saiky mpanjanaka taty Afrika daholo de tsy masy teny tsony satria zay zany hozanahany lahatra efa zay ho ahitodika ary amin'ny any fa ny mahatonga anazy hoe ny Amerikanina no manao an'io de ny Amerikanina afaka mandrangaranga n'le katsika tsy fanananasa nge problème atsika de io zany mboatra misy bo création d'emploi kely hafahafa hoe de mba iateratsika fa tena manampy atsika aloha ny AGOA fananana azy za tsy miteny hoe mahatafita atsika fa manampy atsika am'izao fahasairana an'izao resaka an'izay vaovao politika zay hatrany atreto aloha hiady mbola tsy milamina ny raharaha eny amin'ny anteny miram-pirenena eny mikasika ny fifandroitana eo am-panatanteraka sy mpanao lalàna mikasika ny fametraha-pitokisana ny gouvernement izay napetraky ny député nisy ny interpellation izay nataony teo anivon'ny HCDDUD ny HCC ho anao manokana inona zao no mety ho toy an'iny ho anahy aloha de zao le efa fantatry ny fitondrana fantatry ny amatoa Andry Rajoelina fa ny gouvernement tanapetany zay taritany tsay Christian de tsy misy mahatoky azy tsony tsy mahatoky azy ny député ninona ho ataony eo ampabe maso ary ny voana ny lalàna manko nylay fametrahana nylay fitsipaham-pitokisana satria raha ny tena marina ao anatin'ny fitsipaham-pitokisana iny
de tokony amin'ny alalan'ny fifidianana no anehoany le député le fitipaham-pitokisana ny fankatahana fandefasana ilay raharaha no natao ny antsoratra de nosiniaviny hoe araky ny lalàna mpandroenana 103 de tokony irosona ny ianina zay fotsiny fa rehefa izy le misy an'le faneho-kevitra io hoe no ireto antony reto tsy atokisana ianao zay zavatra zay zany tena fampiariariana mihitsy hoe ianao de tena tsy atokisana intsony efa fanehoana le tsy fahatokisana zay tsy ny lalàna tsy manome fahefana ny député iteny an'izany hoe azonareo atao no mitsikeran'ny anina amin'ny fitipaham-pitokanaovana fitipaham-pitokitsy zay mapetraka fotsiny le izy de avy eo amin'ny alalan'ny fifidianana zay nge fifidianana nge miafiny no anaovanao azy zany de tsisy hoe fivanana fa ty tena ary le izy ao tsotra averiko mihitsy ny ty lay manday impératif azy zany hoe mibaiko ny RD zany tokony mibaiko an'ireo député reo tena mibaiko an'ireo député reo io ny prime ministre atsika tsy natohitra tsony an'lay fanoherana nataon'ny vahoaka tsy natohatra an'izany an'lay tena tena maolona n'lay député ny conscience ny mihitsiny tena tsy voatohatra antsony hoe tena tsy mety tsony fa de lasa tena manimba ny reto vahoakako reto ako tsy miraraha ny reto vahoakako reto raha ohatra ka tena tsy miteny koa sy tamin'ity ndray mandeha ty hoe tsy lasa tsony prime ministre io avokoa fifidianana zay zavatra zay zany aika atsika tsy maintsy jerevana tsara avokoa fifidianana de tsy de maintsy feo amin'ny fieritreretan'le député am'izay ny nanindry azy hoe nataon'le izy anafatany nefa mety hampiongana azy io zavatra io fa tsy maintsy nataony ihany de zao izy raha hoe miverina amin'io zany tsika mandeha amin'io de io fiatsarambelatsy mifampiatsara velatsy foanao atsika miasa eo hatram'izao zany mifampiatsara velatsy daholo ny anina rehetrarehetra eo mito io de fahatsiarany velatsy ary io mety misy za aloha zany tsy tena hoe fa hitatsika eo moa zany mitapatapaky ny volana janvier no hitatsika eo fa misy faneho-kevitra politika hafa mihitsy atao am'le satria be de be loatra le zavatra tsy mifanaraka amin'ny lalàna hita amitsika ary tena tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana ary ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ndraindraiky io mody tena tsy mijery de aleo zany atao ndray mijery mihitsy amin'ny janvier izy de hitatsika eo hoe ahoana no mety hofipetrana farany ada isan'ny lokalokany filohan-kehitriny hoe ametraka fitsinjaram-pahefana tena izy ny zavatra hita nefa aloha zany hatreto de avangongony mpitondra aty andrenivohitra avokoa na ny fahefana na ny vola ary de ny aty andrenivohitra no maso mandidy ohatra raha hitarafana an'izany ohatra zao misy an'ny tsy fandoavan'ny fanjakana reo vola ristourna izay omena Ambatovia andreo commune raiky amby roapolo zay lalovany ty tetikasa ity araky ny fanarahana zany zay nataona Ambatovia tamin'ny fanjakana vola mahatratratra any amin'ny 3 miliara ariary mahery no hitaraina ny reto be ny tanàna any amin'le commune lalovana ireto fa tsy voaray ahoana indray fahitanao an'ity raharaha ty ada ny eto amitsika tena le resaka décentralisation vava fotsiny ranga efa tamin'ny 2009 no nampanatenanatsika zany mitondra ny olona 2009 hatram'izao de le zany tsy tenenina hoe iroso amin'ny fitsinjaram-pahefana itsika de iroso fa farafa kely ny ananao dingany indray mandeha ny roso kely mba efa ny roso raha hiteny izany androany iroso tsy any am'izany mihitsy ny ao de zany tsy mila ny fanjakana amin'ny teny hoe mahavita zavatra ako fa mila ny vahoaka amin'ny teny hoe navita zavatra amin'ny fanjakana zay ihany rehefa miteny ny joro ny commune rehetrarehetra hoe nisy tena firosoana kely ny resaka décentralisation am'ty de io nge hitantaratra amin'ny budget de efa hitanao hoe mahazo vola sa tsy mahazo vola le commune tsy aleo ranga tsy mirediredy tena tsy mahazaka an'izany ary io ny teneniko ny filoham-pirenena ny olana aminy de tsy mifanaraka amin'ny toetrany ny lalam-pandrenana hitondrany izy te hitondra hoe izy daholo ny lohany rehetrarehetra izy mitsitsara an'izao zay teneniny ihany no atao izy nge tianao an'izany raha ohatra ny misy fahefana anany de afaka izy ny mitsitsarany le volany amin'ny commune manatra azy isam-paravarana de alaina tele sy ny karazany de anaovana fetifety da ataony zany fa le izy tsy afaka ataony le izy satria le kipitsipitsin-dalàna kely mametra an'le décentralisation tsy feno ao anatin'le lampandrenana tsy feno ary ny resaka mombany hoe manday impératif zany tsy afahana io raha mbola ohatran'io zany tsy afahana hoe miasa ihany satria ny commune zany tsy tsy avy amin'ny fitondram-panjakana sarotra be ny amezan'ny fanjakana azy vola ahafahany asa tsara satria le commune no mahazo le député le maire no mahazo voninahitra ro vao ohatra mandeha tsara le izy
de zay fotsiny izy te izy tazona foana ny aty amin'ny fitondrana hoe ny fitondrana foana no manana ny zahoana rehetrarehetra zany zany no olana eto amintsika ka raha ohatra izy miteny hiditra tena amin'ny décentralisation a de apetraka amin'ny lalàna izy zany lalàna no apetraka amin'izany hoe ty manomboka zao ohatra fotsiny nisy talonka zany 300 millions isaky ny commune na 200 millions isaky ny commune na 100 millions isaky ny commune zavatra ohatran'izany fotsiny aloha de efa endrika ray hoe afaka ijerena fa raha vao sapotenao hoe misy hoe misy gouverneur tsy nefa le gouverneur olona tsy voafidy fa olona tendritendrena tery fotsiny de ahoana moa ny le izy a le tenitenena mivava fotsiny zany a iny zany tsy atafitatsika iny fa le tena hoe asa atao mihitsy zany iny zany be de zany foana ngeny eto amitsika misy miteny anao re fondation nationale tsika anao état nouveau tsika anao état régional tsika anao am'zao tsika fa le izy tsy zay ny zavatra ilaitsika de hoe ny vahoaka mila rehefa miasa de mahazo ny karama tokony ho izy a mamoaka lalàna ny fanjakana manome fahefana malalaka ny mpamatsy vola anorona orinasa apetrakytsika tsara ny lalàna rehetra mifehy momba ny décentralisation io nenareo amin'ny commune Antananarivo renivohitra zao tsy manana drafitra akory ny momba ny planification d'urbanisme any am'izao fa de eo de trano ry ambony tatatra ny alina ry le izy tsy tenenina fotsiny ohatr'izay fa tonga de asa zany le resahantsika am'le izy hoe le décentralisation tokony asa atao a de tsy olona ray manao an'io fa firenena ray manontolo no manao ny décentralisation rehefa hiditra amin'ny décentralisation anao a dikan'izany a ny fitsarana miditra am'izany paritaka ny fitsarana ny fahefana mpanatanteraka miparitaka ny fahefana mpanao lalàna ny paritaka fa tsotrany eo Tsimbazaza de eo Tsimbazaza raha de tsy tonga mivory tsy zany le décentralisation ke tena hoe fitsitsaram-pahefany tena miparitaka be mihitsy a ny firenena mihitsy zany no mila mivonona anao an'ilay izy de drafitra apetraka mihitsy an'le izy hoe zao le politika anaovantsika n'ilay décentralisation fa tsy hoe teny zaky afaka miteny hiditra amin'ny décentralisation tsika zay hoe ahafahantsika mandeha makany amin'ny décentralisation ty farany taony ty a de kabary politika daholo mandeha eo mitovy daholo daholo tsika zao de nahita nanao ny asa io tsika de mba nahazo asa ny vahoaka de tena mba misy rosotorona ho an'ny anina de rehefa mahazo asa anao ny tokantrano anankiray de afaka mampiasampiasa trano izy de le mpiasa trano iny koa mba afaka mividy anana de mahazo asa mpivarotra anana de rehefa mivarotra moa mivarotra anana de mahazo asa ny transport de mahazo asa ny batelage de rehefa afaka anao ny batelage de mihazo asa ny mpanadio-tsena satria feno taonanana eny an-tsena de rehefa feno taonanana eny de mahazo asa mpitsendrika zordera satria betsaka ny fako de lasa ohatra hitatarina ohatran'izany fotsiny le fiainantsika eto tokatokafana kely ohatrany hoe fity hoe création d'emploi zavatra ray tenena tonga hatrany amin'ny triage ordure mbola création d'emploi ihany io zany mampalahelo amintsika nefa tsy zany le zavatra tedavitsika zavatra tedavitsika ny olona mitsemboka de tokony azo ny vola karama sahaza azy tsy tokony isy tsony zany hoe fidinan'ny karama farany ambany indrindra zany ihany satria lavitra be ny elanelany karama farany ambony sy farany ambany mba aloha le olona mba satria izao ke sao de tsy maintsy any mba mangina am'izay nareo fa aloha fety safatra aloha le olona fa oka zay politika anareo fa tsy hitanakaky zany daholo ny kabary mandeha eo farany politika nefa ny tena marina manginina reo fa tsisy hinana fa mamparady taony ty zay mbahina de mbola tavatabainareo ihany efa lasa de lasa fotoanatsika iada fa naizana tsy zany ary ny mifarana ny taona fivahiny ananao farany atanato fandarana amin'ity taony ty koa ny androany a de inona ny azo ambara fitipitinina kely ny amin'izay mety zavatra antranga satria ndresanao to zao ny karamany tsy miangana am'izao tsy niakatra na de misy ary le fampanantenana tamin'iny hoe hiakatra 10 sy 4 hetsy ny karama farany ambany to tsy niakatra kory a ny abus arivo nampanantenana tsy nisy ny Miami novaina indray ny anarany fa tsy lasa Miami any États-Unis ny anahoana ny fahitanao an'ity taony ty raha fitinina anahoana koa mety ho endrikendriky ny tena mba tena mivoaka malagasy ampy zay le tena le hoe tena hoe fiakinantsika aloha amin'ny fampanantenana atao amintsika ampy zay alohantsika tsy ankondoha intsony amin'ny fampanantenana rehetrarehetra fa tsika rehefa sahirana de mora ho an'ny olona no mamety sorta atsika mora ho an'ny olona mamay kasine mora ho an'ny olona mampijery fety atsika mahazo vola kely 100 000 isam-bolana eo de zay mora ho an'ny olona manampy tamby an'izany fa itsika tokony hijery am'izay hoe
raha ohatra tsy ny vahoaka mihitsy no miara manana n'ilay vinam-piarahamonina handeha iotra amin'ny fiainana zany a fa mbola misy ny tomemem-pona sasany mipetrapotsiny de mieritreritra ny velona ho azy amin'ny afetsifetsena maneranera kely tsy de mahazo vola tsy zay any zavatra resantsika fa tsika de tokony hiara-entana amin'ity firenena ty hiara-hiatrika ny fiainana mba ahafahantsika manana asa zany asa fivelomana andavanandro maharitra ho an'ny rehetrarehetra mba ahafahan'ny rehetrarehetra manana an'izay antom-piveloman'izay ary mba ho voaro misy sécurité ny fahasalamantsika mba ho voarotsika amin'ny tokantranontsika mba ho voarotsika amin'ny fianaran-janatsika mba ho voarotsika amin'izay vitikatsemboana ho azotsika fa tsy hopotika ny fizotran'ny lalan'ny toe-karena zay mitsingilaila zao de mila atsika rehetrarehetra zany mijoro mifanampy mifanina fa raha vao mbola varintsika amin'ny fampanantenana rehetrarehetra fampanantenany reny tsy olona iray no andeha ampiadana olona 30 millions amina hevitra sy amina teny fotsiny fa amin'ny resaka politika mipetraka iarahan'ny rehetrarehetra ny entana eken'ny rehetrarehetra zay no ahafahana miotra zany de mila an'izany tsika rehetrarehetra fa tsy mionona fotsiny amin'ny anina de za zany miteny amintsika rehetrarehetra tokony anina fisainana tsara tsika mahitsy tsara tokony na itsika tokony fampiteny am'ireny olona mipetrapetraka amin'ny tomemem-pony reny ngamba miasara ngamba zao mifame asa sy ny anina rehetrarehetra fa lasa tsy sahirana be tsika ary tsika fa mahita fa zao de manahirana ny fahitatsika ny zaza amin'ny drogue amin'le drogue dure reny de reny tsy tafiditra eny reto drogue dure reny tsy olona mahantra ny matafiditra an'reny eto fa reo mpanan-karena ny mpitondra ny mpanan-karena afaka makany an-dafo mitondra an'reny eto de tokony mailontsika zany tsy ny faninjena an'reny ankizy mifoka moly reny ny tena zava-dehibe famongirana ilay le mpanan-karena mitondra an'le moly eto tanàna mihitsy zany ny tena izy satria rehefa tsisy moly eto nge tsisy mifoan'le ankizy aloha izy fokalakireo malasa dalazy fa le tena le olona mitondra azy mihitsy reny zany tokony enjehana tokony famezatsika tanana zany le zavatra ohatran'reny fa tsy reny ray zany ny anantsika tsika zany aloha tonga miteny verina amitenynareo aloha am'izay raha le trondro vavety am'izay no jolotsika fa evatsika efa valefiritsika fa aloha am'izay trondro vavety no jolotsika de ataotsika sosy tsara mihitsy izy mirary fetsambatra malagasy mirary ny vahoaka malagasy anao krismasy sambatra anao velomanyity taona ty a de hitsena ny taona vaovao ho taona hiasantsika rehetrarehetra iarahantsika miara-mentana ankasitraka iada ampatsiahivina ihany fa iada moa dia mpandrindra nasionaly ny FLN na ny Front de Libération Nationale zay vahiny ihany koa zany nanakatina ny fandaharana tamin'ity anio ity de ankasitrany ianao nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany arak'izay efa nentiny vahiny teo de amafizika ihany koa alohan'ny andraisana mana Clémence Rarnirina ny fitenenana ny firariansoa antsika rehetra mba hianoka an'izany atao hoe fetiny krismasy ny farantaona ao anaty fifaliana tanteraka zany na de ho tokoa zany zavatra maro samihafa indrindra ny fahoriana lalina mianjady amin'ny akamaroan'ny vahoaka malagasy zay tena latsaka ao anatin'ny fahantrana lalina de antenaina fa ama-kristianina tsika de afaka nome fifaliana ao antsika ny tompo ao anatin'ny fiatrehana izany rehetra any ary de mirary koa mirary ny atrarantsika tsirairay avy raha sitrapon'Andriamanitra ny taona vaovao 2020 2020 indray zay taona miandro zavatra be dehibe ho antsika eto Madagasikara. Clémence Rarnirina. Ie de fa namafisana nefa voalaza ihany angamba no etiko amaranana ihany koa ny fandaharana mirary soa antsika rehetra mirary fety sambatra de voatain'ny tompo isika rehetrarehetra de samy atratra ny taona 2024 satria de ity ny fandaharana farany ho an'ny sahila zao any ity taona 2024 ity de inona moa zany ny teniny farany fa de amin'ny 2024 tsika miona makasitraka ny faly tao amin'ny lafiny teknika tao de makasitraka atsika rehetrarehetra niaraka taminay foana rehetra ity taona 2024 ity nanaraka tsy tapaka ny fandaharana sahila zao tsy miova ny anaranareo fandaharana amin'ny taona 2024 fa de isaky ny alarobia hatrany makasitraka atsika rehetra de mametraka ny mandra-peona veloma tompoko.